fanakeam-pinoana apostolika ty fa fanakeam-pinoana apostolika dia nataon'ireo apôstôly fa izay zay mikasika ny Kristy. Fa ty fanakeam-pinoana ty fanakeam-pinoana messianika zay miompana indrindra ny maha-mesia ny mesia ny maha-izy anazy. Dia lavalava fofo izy ty kanefany araka ny tenin'ny Mesia mpanjaka teto dia hovakiana tsotra fotsiny izy ty. Efa misy maromaro eto natota an'ireto rahalasana bava namantsika reto dia hozaraina amin'ny fotoana izay mamety anazy. Maromaro ihany nefany mety tsika tsiraray aby izy ireo fa tonga am-pelatananao izy io dia terizo satria ny antony dia zao ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary efa amin'ny tenin'Andriamanitra dia miteraka finoana zay. Dia hozy indrindra ny apôstôly Paoly amin'ny Romana toko fafolo manao hoe amin'ny folo inona ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Le zavatra ninonao mikasika an'i Jehovah Andriamanitra ray Jesosy ny tompo sy Mesia mpanjaka tsaratsara mila avoakanao tonononao ambava zany fanekem-pinoana ambava zay zany hoe ambava no anekena hahazoana famonjena. Ary zay mahatonga ny teny Jehovah Andriamanitra raintsika manao hoe amin'ny andro farany ampialana ianao izay matonona ny anarany ihany no voditena. Ka le anarana entina mamonjy antsika mianakavy amin'izao fotoana zao amin'izao andro farany zao dia tsaratsara zany. Ary zany indrindra ny vetin'izao fanekem-pinoantsika zao zay tononona eto zay. Ka dia hanatanteraka an'izany tsika za miteny anao fa rehefa tonononao ty ataonao am-pinoana marina ka miletika anatin'ny sainao, ny fonao, ny fanahinao, ny atitsokanao manontolo. Za miteny anao mirotsaka aminao ny afo fanahy masina ary menanao fahatonon'ny fombany Andriamanitra ary mitondra anao amin'ny dingan'Andriamanitra zany. Avo lenta dia avo lenta. Pour nous les étrangers, amis en Christ, nous avons élaboré la confession messianique. Et cette confession messianique est très spéciale parce que c'est une confession dédiée à notre Dieu, Jéhovah, le Créateur du monde, et à Jésus-Christ, celui qui a été mort et qui a été ressuscité et qui a été placé au lieu à droite du Père Créateur et du Messie, roi Tsaratsara. Une petite exhortation. Nous, les Malgaches et les autres pays, avons étudié la langue anglaise et la langue française. Mais j'exhorte actuellement que c'est la langue malgache qui devra être la langue internationale. Et je vous incite à apprendre la langue malgache, ici même, sur les terres de notre Dieu, Mesia mpanjaka tsaratsara. Ovakitika zao teny zao. Amin'ny anara Mesia mpanjaka tsaratsara, fanekem-pinoana mesianika. Mizara anankiroa izy ty, telo, efatra. Ao fanekem-pinoana apostolika dia zao. Mino Jehovah Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho. Mino Jesosy Kristy izay nalatokana tompontsika. Mino fanahy masina. Dia nasiny hoe mino fiangonana masina. Fa natsika indray dia zao. Mino an Jehovah Andriamanitra ray sy tompo mpahariny lanitra sy ny tany. Mino an'i Kristy Jesosy ilay teny tonga no Emmanuel monina ambony tany. Ary fahatelo, zaho mino an tsaratsara ilay trinitean'Andriamanitra. Ary tsy miresaka fiangonana antsika eto fa ny fanefany dia hoe zaho mino ny fanjakan'Andriamanitra zay entin'ny Mesia mpanjaka tsaratsara ety an-tany mandritra ny arivo-taona ka mahatratra ny mandrakizay any an-danitra. Amen. Halleluja. Hotononiko amin'ny anara Mesia mpanjaka tsaratsara zao dia meno ampinoana, ampanetritena, ampitiavana fatratra anao. Ny anarany tsaratsara Mesia mpanjaka. Zaho mino an Jehovah Andriamanitra ray sy tompo mpahariny lanitra sy ny tany. Izy no nahariny Adama ka nampanjaka azy tamin'ny voary manontolo sy nametraka azy tompo manapaka ny zavatra rehetra. Jehovah no nampifandrafa ny tanànandra vehivavy sy ny tanàna menarana, ka ny tanànandra vehivavy no norotoro ny loha amin'ny menarana. Mino famonjeny Jehovah ray aho tamin'ny natongavany nofo tao amin'ny Kristy Jesosy zay endrika Andriamanitra tsy hita sy
toerany fafenony rehetra. Mino sitrapony Jehovah ray aho zay nanome any tsaratsara ny fanjakana tamin'ny nametrany Kristy Jesosy azy teo amin'ny seza fiandrianany hanjaka ety ambony tany mandritra ny arivo taona. Mino any aveavio aho zay efa tonga ety an-tany amin'ny alalan'ny tsaratsara. Izaho mino any Kristy Jesosy le teny tonga nofo Emmanuel amonina ambony tany maty sy nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra nandray fahefana ka mipetraka teo an-tanakavanany avo indrindra. Mino aho fa Kristy Jesosy no irakin'ny ray zay naka ny tsaratsara tety ambony tany ka nametraka azy teo amin'ny tanany ankavanana ho any amin'ny avo indrindra sy nametraka azy teo amin'ny seza fiandrianany ary namindra fahefana tamin'ny alalan'ny ositra mesenika ka nampahitazany salovatavany Jehovah Andriamanitra ray tao anaty fitaratra matevina mangano ano. Koa dia mino aho fa tsy misy malala tsara any Jehovah ray afa-ty Jesosy Kristy sy tsaratsara zay tiany nanehoana azy. Mino aho fa Kristy Jesosy lay mpamonjy zao tontolo zao dia efa tonga ety ambony tany amin'ny alalan'ny tsaratsara satria izy no ilay nitenen'ny ray tany an-danitra tamin'ny teny tokana hoe iny zanako malalako zay sitrako zay mino azy no vonjena ho fampidirana azy tao amin'ny vatan-tenany tsaratsara. Koa dia mino aho fa tsaratsara any Jesosy ary Jesosy any tsaratsara. Mino aho fa Jesosy Kristy no liona avy amin'ny firenen'ny Joda le hany afaka nijery sy namaky namahy ny boky ny zanak'ondry zay misy tomboka sy fito. Koa satria Kristy Jesosy no nanome any tsaratsara fahefana no soniany boky dia mino aho fa tsaratsara ny tompony fahefana rehetra hany an-danitra sy ety an-tany. Izany no anton'ilay fanambarana lehibe tao an-danitra hoe atsangano ny faneva fa azonareo malagasy ny famondena. Izaho mino ny tsaratsara le trinitén'Andriamanitra zay fanatrehan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ety amin'izao tontolo izao amin'ny andro farany. Izy ny mpanjaka sy tompony tompo zay mpitsara mahefa hitsara mivelona sy ny maty. Mino aho fa tsaratsara n'ilay zanakalahy zay nateraky ny vehivavy ny tafo masoandro zay manapaka ny firenena rehetra amin'ny temby ka namotsamotsa anazy toy ny famaky vilany tany. Koa dia mino aho fa tsaratsara no nomeny Jehovah ray ny jentilisa olovany sy ny farany tany ho fananany ka manjaka amin'ny mandritra ny arivo taona. Mino aho fa tsaratsara lay adama fanahy mahavelona zay hamita sy hatanteraka zay tsy efa ny adama nofo tamin'ny fotoan'andro nanjakany mba hanafahany izao tontolo izao hiala amin'ny vahoan'ilay ratsy. Koa dia mino aho fa tsaratsara no aneho ny fahatsarany rehetra amin'izay hovonjena eo anivon'ny fanjakany zay tsy manam-pahatatera. Mino aho fa tsaratsara no lay Andriamanitra zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ka hiankofa ny zava-mananana efatra sy ireo loholona efatra amby roapolo any an-danitra. Koa dia mino aho fa tsaratsara no mpitsara lehibe eo an-danitra no ny anarany vaovao tsaratsara. Izaho mino ny fanjakan'Andriamanitra zay entin'ny Mesia mpanjaka tsaratsara ety an-tany mandritra ny arivo taona ka mahatratra ny mandrakizay any an-danitra. Miaraka amin'ireo olo masiny avy indrindra zay efa nataon'i Jehovah ray ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy. Koa dia mino aho fa tsaratsara n'ilay matoko sy marina zay mitaingina soavaly fotsy ka rahany tokony miaramila any an-danitra. Koa dia mino aho fa tsaratsara no hitondrareo mpandresy efa voangona ho andian'ny ray ao amin'ny tobiny sy ny tanàna malala ka andresy amin'ilay ady lehibe farany ao Armagedona. Mino aho fa tsaratsara lay andrian-da nandeha ny tany lavitra mba handray fahefana ka hiverina
araka izay nambaran'i Jesosy Kristy. Koa dia mino aho fa tsaratsara n'ilay ho avy indray ka hamory ny ondry no andiany iray sy hampiakatra azo amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia ho amin'ny fanjakany tsy manam-patapera. Mino aho fa tsaratsara no efa nataon'i Jehovah ray sy Kristy Jesosy ho fanehoany fahatsarany rehetra ety an-tany sy any an-danitra ka mahatratra ny mandrakizay mandrakizay. Koa dia mino aho fa tsaratsara no manala ny olona hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Halleluja! Halleluja! Misaotra an'ilay mpahary etika, nahary ary natotosy ary nahefa ny zavatretra. Nahazaka ary nahabata, nahalanja gn'azodalia. Tsy nisy nahazaka izany fa navelatra tokoa niaraka amin'ny karavasolia. Lasa ny nofo, nipotraka amin'ny tany ny lio, nalatsaka natao famonjena atika. Rehefa tafavoaka izany, ady mafy izany, dia tanteraka ny famonjena tamin'ny alalan'ilay manam-pahefana any amin'ny avondrindra Jesosy Kristy, mpanjakan'ny mpanjaka ary tompony tompo, tsaratsara no anarany. Ny anarany miafina ao an-danitra no entiko izay nambarako aminareo ankehitriny izay voalaza ny boky ny Apokalipsy hoe iseho izay zava-miafina izay n'Andriamanitra. Izay nilazain'i Kristy hoe iza ny anaram-baovaony izay tsisy nahalala, izy nilazaiko aminareo. Vavaka itsika vita ny fanekepona. Misaotra anao zahay tompo tsara, mpanao tsara, Andriamanitra tsara, jereo amindrafonao zahay tompo. Izany fanekepona izany zava-dehibe zany amin'ny fiangonana rehetra. Ary zava-dehibe zany amin'izay zanak'olombelona zay mino anao. Zava-dehibe zany amin'izay izay atao hoe kristianina, mpanaradianao Jesosy ao. Mino izany fanekepona goavana zany, iranay manaiky izany fa tompo tsara, mpanao tsara, Andriamanitra tsara tsara. Mino an'izany zay fa anaiky tokoa zahay eto anatrianao tamin'ny anarany Jesosy tompo tsara nanaovana izany. Izany vavaka izany, ary izany fanekepona izany, ho masina izany, ko masinina izany, ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy ny masina. Amen. Mino an'izany fanekepona vakina tao zany va ianareo? Mino va ianareo fa Jesosy ny tsaratsara? Mino va ianareo fa anareo dia hiaraka amin'ny tsaratsara ho any amin'ny toera misy azy any amin'ny avondrindra? Misaotra ny tompontsika, atsangano ary ny tagnanareo kavana fa metaka ny famonjena ny mariky ny hazo fijalian'i Kristy eny amin'ny tagnanareo asy amin'ny handrinareo ary amin'ny tratranareo. Amin'ny lalan'ny teny no ametahako izany. Dia bandiny tsara hitanako fa ahita azy ianao ny voninahitry ny tompo iseho aminao zany ho anao zay mino tanan'i Kristy fa tsy tagnako io. No asehako aminao ho eto amin'ny fomadio anetenao azy ary jereo ampinoana fa ho hitanao zany voninahitry ny tompo zany ao anatinao sy amin'ny fonao. Fa rehefa tato famantara kosa natondianao dia tsy ahita ianao, fa raha tena amin'ny fomadio natondianao avy agny dia hita zany famantaran'i Kristy zany ianao amin'ny anarany tsara, tsara, tompo tsara ary mpanao tsara. Andriamanitra tsara indrindra, mitsaoka ianao za tompo. Hitananao ilay efa omby teo ambony hazo fijalita ny Kalvari, ity tanana mitsanga ity, anafaka andreo rehetra hatrany amin'ny vatany ka hatrany tampondroka hatrany faladiana. Tsy tanako ity Jesosy fa tagnanao. Zaho dia fitaovana fotsiny ababaray, tsy manan-kery aho, tsy manam-pahefana, fa ianao ny tompony hery, ianao ny tompony fahefana. Akopio ny masonao, akopio ny masonao fa hita fahazana lehibe indrindra anao, ahita an'izany. Dia pahirato koa ny masonao amin'ny anaran'ny tompo tsara, akopio ny masonao, dia pahirato ny masonao fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo Kristy mpamonjy, dia voninahitra tompo tsaratsara indrindra, mpanao ny tsara, mpamorona ny tsara. Misaotra raiko. Ireo ny tana-kavana tompo izay efa natsanga amin'ny anaranao, raisy izy ireo, apetao amin'ny tombo-kasenao, izay tsy ho azony Satana, izay tsy ho azony diavola ametahana ny mariky ny itsony io, fa tana masina io tagnan'i Kristy io tagna fen'olatra io dia ny hazo fijalianao ny tompony hipetraka amin'ireo tagna masina ireo.
ary ny azo fijalianao nipetraka amin'ny handrin'ireo izy ireo tandray ny marina eo amin'ny tratrany izy amin'ny handriny amin'ny anaranao masina ny tagnanao masina tompo mitsodrano azy ray soary mitsodrano avy amin'ny Jehovah ray izy ane no anarotry ny tavany aminareo ka hampanirapiritsy ny tavany aminao kitahinao ka nisoanao izy ray sy mitsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy zanany izy ane no ampianatra anareo taridala ny fahasoavana ho aminareo mandrakizay ray sy mitsodrano avy amin'ny tompo tsaratsara nitoetra ao anatinao ny mariky ny azy fidiny Kristy izay misoratra hoe tsara tsara ho aminareo n'izany sakateto sakarata izany vavaka izany dia masina ka masiniko amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary fanainy masina amen mino afa ho anao dia nandeha tamin'ny foa nahita ny fahitana goavana ianao atsangano ny tagnanao izay nahita raika mba haty hoe ianao mbateny eno ny zavatra hitanao mba ho heninay nisy fampiavana pirenena tamin'ny collégion Mastadity tamin'ny 2006 da nisy koa fanandràtam-panjaka anazy tamin'ny taolasa fa tsy mbola nahita fahita ihatra amin'izay fatandrana da mifola aminaraya mifola aminao nahita mamiratiroty tamin'ny tagnana mifola rofa nahita ya mifola mamelagna mifola fa mbola tsy nahita ihatra mino anao afa zanak'Andriamanitra anao mino anao fa Andriamanitra anao Jesosy vovelany izy kao indiana ianao dia kaza manoatra izy manaraka ao raha mbola misy atataontsika maro efatra fotsiny dia stop Namenahay ireo najileky zany ambara zavatra isa amin'ny narako tsaratsara zavatra hitako tamin'izany vavaka teo rehefa natao ny fanangana tena dia misy raha miatrana amin'ny tanany mpanjaka eto misy raha mivoka ohatran'izay amin'ny rasa fanana izay no hitako voalohany ka afakary fanarain'izay vakan'Andriamanitra izay zavatra zay fahazazana lehibe zay no anarako eto misaotra sika zay miatako voaka eto voalohany Alleluia sotra ny tompotsika manaraka ao nahita liony izy latsaky tamin'ny tagnany olo fa tsy tagnako dia ary meko anao fotona Alleluia za koa moa zany magnano karan'ny viavy teto igny ohatra ny raha tamin'ny tsaratsara mbola tsy amin'ny tsaratsara itoko niany tamin'ny nanomboka vonanangan-tagna izy dia teto nisotran'ny perla kely manjelanjelatra zay zay ny zavatra hitako teto menany tsaratsara hoanao ny fanjakan'ny lanitra vavelany elo kao so hoe tsy nahitanao ka tsy azo lana azo daholo na ny nahita na tsy nahita hitanao ny fahasoava manaraka ao raha mbola misy ia mandroso ary mandroso mandeka raiky dia mizany ndraiky raiky telinareo ny zavatra hitako zany rehefa nanao ny tagnany io mikipy dia mikipy ao dia miazava asokafo masonao dia mahita zavatra ohatrany volamena eto mamiro resaka be zany le volamena dia ohatran'izany koa misy zavatra ohatrany mandehandeha amin'ity tagnany ity dia gaga hoe tena ahoana zany zatra amin'izay ohatran'ny zavabe avy iny koa zany ianao hoe sy mbola nahita famantarana misy eo taminazy na zay zany dia tena sapako dia tena fantatra hoe Andriamanitra ianao fa manaraka ao voninahitra ho an'ny tompo tsaratsara ny raha nitako dia misy cercle le izy arc-en-ciel drapeau dia ampivony eo mpanjaka tsaratsara fa manjavo zay raha hitako saotra ny tompo